Alléluia. Mbola faly miarabanareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alatsinainy fa 7 ny volana febroary 2024. Ry ava-malala amin'ny Tompo anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fiasan'ny Fanahy Masina sy ny rahan'i Jesosy izany. Ry havana tsara ny Tompo ary lehibe indrindra izy. Ary aoka isika atoky an'Andriamanitra satria misy Andriamanitra. Ary mbola miasa foana Andriamanitra mampiseho fahagagana ho antsika tsiraray avy rehefa tena manantona azy tanteraka isika amin'ny fontsika madio tanteraka ary koa ny fanahintsika madio tanteraka eo anatrehan'ny Tompo. Ry ava-malala hivavaka isika alohan'ny anambarako izay tiany Fanahy Masina anio zany ampaherezana antsika tsiraray avy. Iara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra anao. Midera anao Jesosy satria ianao no Andriamanitra. Ianao no lehibe indrindra raha io ary tsy misy toanao. Ianao lay Andriamanitra velona sy mahery. Ianao lay Fanahy Masina. Ianao lay telo fa iray. Misaotra Jesosy satria mbola mahita anao foana izahay. Eny, eo aminay mandrakariva ianao. Ary ao anatinay. Ary miasa ianao. Raha miasa ianao, iza moa no asakana. Tsisy ny asakana raha io. Satria ianao no lehibe indrindra. Ary ianao no tompony izao rehetra izao. Jesosy eo, manetry tena eo anatrehanao aho. Eo anatrehanao Jesosy eo, anambara indray ny fahalebiazanao. Fanahy Masina eo, ianao no lehibe indrindra ka ity aho. Ka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina hietry eo anatrehanao. Satria mpanomponao aho, mpiambina no ny antsonao ahy, anao ny asanao, hitsoka ny trompetra, anambara ny fahalebiazanao Fanahy Masina eo. Ka ka ianao no hisandratra, fa izao kosa hietry, dia ambany. Fanahy Masina eo, raisy ny kontrolany tenako manontolo, ka aoka angina ny nofoko. Aoka koa ianao Fanahy Masina eo, ampiratra ny masom-panahy tsiraray avy. Alalany tsiraray avy fa ianao no Andriamanitra, ary ianao no miasa aminay tsiraray avy, raha manaiky izahay. Jesosy Tompo, ka ny ranao andrakotra sy ny ankohonako, ary koa ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy eo. Kami ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako, ny asa matin'ny Satana rehetra, sanatsipika zay mitady alefa ny anafikanay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany Jesosy, fa ka ianao no manda afo manodidina anay, satria ianao tokoa lay afo mandevina, ary miaro anay zanakao tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy, ny herin'ny maizina dia miverina ny tany foana, entiny rivotra toy ny lavenina izany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Misaotra anao Jesosy, misandrata Tompo, misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao Jesosy, fa feno kosa ao eo ambanin'ny tana maherinao. Misaotra Jesosy io, ny aja ho anao, ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao ray eo, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, hijoro vavolombelona foy aho anankiroa izany. Zavatra lehibe tokoa ny ataon'ny Tompo amintsika. Aleluia, aleluia. Lehibe tokoa no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa tena matoky sy mino azy isika. Amen. Ry havana, misy verse omeko rehefa avy eo, fa tonga dia hijoro vavolombelona ao. Ny voalohany aloha, raha ohatra ka niara nivavaka taminay ianao na koa na eno ny video tamin'ny fitoam-bavaka mivantana tamin'ny asabotsy teo, tamin'ny 7 alina zany atya Eropa. Dia tao anatin'io fotoana io raha tonga teo amin'ny fotoana androana Devoly, dia no ny efa nandroaka Devoly izany,
isika izany raha ohatra ka niaraka nandroaka devoly taminay koa ianao dia nisy fotoana zany ny teny ny fanahy masina zany hoe mampafantatra zany ny fanahy masina ny amin'ny izay devoly oroahanao de zany no fataony fanahy masina zany hoe izy no mampiteny antsika isika izany tsy afaka anao na inona raha tsy ny fanahy masina no miteny ao anatintsika izany a mampahafantatra ny fahavalo izay oresena izay oroaina dia nampafantary ny fanahy masina izany ny teny azy zany ampandroana devoly nandroaka koa zany ny devolyny menarana ela menarana Tranainy zany no voateniko tamin'io fotoana io ry havana tamin'io fotoana io a efa nambarako kely any tao amin'ny direkta le izy a tamin'io fotoana io a dia hitako zany ilay menarana Tranainy satria zao tonga zany dia fampaherezana koa ho anao a raha ohatra ka tsy mahalala ianao rehefa ao anatin'ny fandroana devoly zany a indraindray a dia mikipy tsy hoe kory hoe za no te ikipy fa zany hoe manaraka ny fitariany fanahy masina dia mikipy aho zany indraindray a eo ampandroana devoly am'izay fitariany fanahy masina satria ry havana ny fahavalontsika dia tsy hita maso fa ny fanahintsika izany no miady amin'ilay fahavalo tsy hita maso dia i satana sy ireo forongony izany ry havana tamin'io fotoana io a raha nandroaka zany zako an'ilay hoe menarana Tranainy dia hitako tao anatin'ny fahitana ilay menarana Tranainy dia ilay izy zany hitako zany hoe satria tamin'ny fotoana io zany alohan'ny anambarako tsara ilay paozin'ilay izy a dia mila mihitsy zany mandray sabatry ny tompo a na raha Jesosy zany na ny afony fanahy masina dia tamin'izay a de tena hoe manapatapaka dia hitako zany no nefa nikipy aho am'izany le mikipy zany a hitako zany a menarana anankiray ngezabe zany hoe bibilava ray lehibe zany izy io tsisy lohany izany fa hitako zany tapaka ny eo ampovoany zay zany le hoe eo ampandroana devoly a satria sady mandroaka zany no manapatapaka zany a dia hitako zany hoe tapaka zany ny eo ampovoan'ilay bibilava io dia ny sisiny anankiroa hitako may zany hoe raha mahita zany ianao a ohatran'ireny hoe taratasy dorana ireny rehefa dorana ny taratasy anankiray a dia may mihemotra izany ilay taratasy dorana dia may manomboka zany a lasa ohatrany lavenona izany ny amin'ny sisiny amin'ilay taratasy zany eo ambaraka io dia ohatraohatran'izay zany a ny fahitako an'ilay menarana hitako mihitsy zany izy io hoe may zany ny amin'ny sisiny anankiroa dia manomboka zany a may levona zany ny sisiny may manatona an'ilay vatany lehibe zany a eo ampovoany ry havana izay le hoe miady amin'ny fanahy tsy hita maso ampairatin'ny fanahy masina ny fanahintsika ao anatintsika ampahitany zavatra tsy hita maso zay le hoe raha mijery ny tsy hita ao hoy Paoly apôstôly fa ny hita izany a dia vetivety foana zany etỳ ambonin'ny tany a dia orava fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay ny lanitra izany ary koa ny afobe ry havana ny afobe dia ho mandrakizay ary isatana sy ny forongony a dia ilay any amin'ny afobe mandrakizay fa ny lanitra kosa dia ilay tsara indrindra maharitra mandrakizay tokony ovantantsika tsiraray avy ry havana aza reraka mihitsy mandroaka devoly
Ary ny afony Fanahy Masina dia mandoro, mandevona mihitsy koa ny asan'ny maizina. Mandevona tanteraka ny asan'ny maizina. Ilay menarana Tranainy dia mazava tsara ary mino aho fa fantatranao fa ilay namitaka ny Eva tany Ampandroahiny zao tontolo zao. Ary izy any koa no mbola mamitaka antsika zanak'olombelona eto ambonin'ny tany am'izao vaninandro ianantsika izao. Ary io ilay ho azera avy any an-danitra amin'ny andro farany, ary amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12:17 dia afaka manohy ianao ny amin'ny toyany manaraka zany. Satria ho azera izy ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany ry havana, rehefa lasa avokoa isika tsiraray avy izay maharitra tsara hatramin'ny farany. Mila maharitra izany, mbola tsy vita akory ny ady ety ambonin'ny tany. Fa engany ho lasa isika, vo lasa isika dia azera i Satana sy ny firongony, zareo izay eny amin'ny lanitra, eny amin'ny rivotra ambony eny. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra ao bokin'ny Félicia toko 9, oka ianao no amaky azy. Ny herin'ny rivotra zany, eny amin'ny herin'ny rivotra io fahamaizinana io. Dia io lay bokin'ny Apokalipsy toko 12, io lay menarana ela, ovakitsika fotsiny zany momba lay menarana ela. Io ilay voambara ao amin'ny Apokalipsy toko 12, eo amin'ny 7 no ovakintsika. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay menarana Tranainy izay atao hoe Devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Amen. Tanareo zany. Ho azera izy rehefa lasa any an-danitra isika raha mahajoro tsara hatramin'ny farany. Ry havana, efa ety nefa izy manafika antsika. Izay no mahatonga antsika mila mandroaka devoly foana, satria ny devoly dia miasa andro aman'alina. Ao amin'ny bokin'ny Petera Voalohany toko 5:7 dia manambara mihitsy fa mila zany isika manohitra ny devoly. Mila toerina izy, satria raha tsy toerintsika izy dia manjaka amin'ny fiainantsika. Ry havana zava-doza, andao vakintsika kely any io verse io. Petera Voalohany toko 5:7. Aleo raisitsika amin'ny 5:8. Hoy ny teny Tompo ovakiko amin'ny anarany. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, mila isika manohitra ny devoly. Mila mihitsy isika manohitra ny devoly, fa tsy mijanona fotsiny amin'izao. Ry havana, manaraka an'izay fijoroana vavolombelona manaraka. Teo amin'ny ray volana lasa teo eo angamba zay na mahery kely dia gaga ao ndray andro raha nandroaka devoly. Nandroaka devoly aho zany dia miteny zany hoe afony Fanahy Masina, sady ohatran'ireny manipre zany afo zany, ohatran'ny manipre mihitsy, satria mandoro zany amin'ny afo Fanahy Masina zany ny asan'ny maizina. Ry havana, ny tanako ilay mandefa ilay afo Fanahy Masina zany eo Ampandroahina devoly dia gaga aho, satria no nalefako zany ny tanako dia eniko misy toy
ny afo mihitsy ny tanako. Ry havana, mety ho sarotra ny fahazahoanao ny fanazavako eto. Zany hoe rehefa mandroaka devoly zany dia tena hoe mihetsika mihitsy zany ny tanana satria mandroaka miady. Raha sabatra dia ampiasaina mihitsy zany ny tanana tahaka ny sabatra zany, anapatapahana ny fahavalo satria tena tapatapaka mihitsy ny fahavalo araka ny témoignage ray nataoko teo aloha teo. Fa eto zany raha ohatra zany ka hoe hodorana amin'ny afony Fanahy Masina na amin'ny rahan'i Jesosy dia tena hoe raisina mihitsy zany. Fantatra mihitsy hoe mandray tsika ny rahan'i Jesosy ary ny tanantsika zany tena hoe eo mihitsy zany amin'ny tanantsika ny afony Fanahy Masina. Dia manipy zany ilay afony Fanahy Masina. Dia tena hoe may na hoe koa hoe afony Fanahy Masina. Dia alefa mihitsy zany ilay afony Fanahy Masina andoro ny fahavalo. Ry havana, noho ny nanao izany aho dia henoko rehefa ohatra ka alefako ny tanako dia mamay be. Dia tena hoe mafana mihitsy zany henoko mihitsy zany ilay afony Fanahy Masina avy ao amin'ny tanako. Zany hoe nomeny Fanahy Masina zany dia atsipoko zany. Tsy mahita zany eto fa henoko zany ilay hoe mandray ohatrany zavatra mamaina zany amin'ny tananao. Dia atsipinao avy eo fa tsy may ny tananao. Ry havana, maka elao ny tanako zany hoe miembotra kely ny tanako dia atsipy zany ilay afony Fanahy Masina. Atsipy dia iny tanako miembotra iny zany dia vao mandroso ny tanako dia henoko ilay afony Fanahy Masina atsipy zany. Ry havana, tsara ny tompo. Tsara ny tompo. Isika tsy afaka hiasa mihitsy raha tsy misy ny Fanahy Masina ao anatintsika. Noho ny avy eo tao anatin'ilay fahagagana nataon'ny Fanahy Masina dia rehefa mandoaka devoly aho indraindray dia miverina foana izay. Aleloia. Aleloia. Voninahitra ho an' Jesosy. Tsapa mihitsy ny afony Fanahy Masina mandoro ny fahavalo. Ry havana, mila isika mahery kokoa ara-panahy. Ny afony Fanahy Masina dia miasa ho antsika. Miasa mitsikane ny fanainy iray. Izy ilay fanahy tao anatin'i Jesosy vao nanomboka ny asa Jesosy dia ny Fanahy Masina no ny asa manasitrana, mandroaka devoly, manafaka ary koa nampitsangana ny maty aza. Ry havana, ny fanain'Andriamanitra no napetraka Andriamanitra tao anatin'ny kibony Maria ren'ny Jesosy. Io fanan'Andriamanitra io no efa ny asa nanomboka trany am-piandohana namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Io ilay telo fa iray. Ry havana, mila isika mitandrina mafy ary indrindra manaja ny Fanahy Masina satria ao anatintsika izy. Raha tena efa nanaraka ny baikon'i Jesosy ianao ka nandray azy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao ary koa natao batisa amin'ny rano be tahaka an' Jesosy, na koa izany amin'ny rano any fiangonana. Rehefa rano be zany, rehefa rano avo zany dia efa azo anaovana batisa anao. Fa raha ohatra ka afaka hoe misafidy hoe reny rano dia azo atao any amin'ny reny rano any koa. Fa raha tsy misy moa ny reny rano dia tsy maintsy ohatra hoe amin'ny fiangonana na koa anatina piscine manokana izany. Fa tsy hoe koa ilay fandehanan'ny olona maro be ireny, fa piscine manokana dia diovina, roahana devoly, dia atao batisa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo na Ranoray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ry havana, mazava tsara ny ten'Andriamanitra satria lalan'i Jesosy izany. Dia rehefa avy eo ny tompo no afaka ameno ny fanainy ho amintsika tsiraray avy. Aorianany batisa izany, nefa tsy tonga dia eo no eo ihany, fa mila mangataka amin'ny tompo
anomezany ny fanainy. Tahaka an'ireo apôstôly. Araka ny tantara koa izay fanambarako ny amin'ny fiainako. Efa tamin'ny zako 19 taona mbola tany Madagasikara no natao batisa tamin'ny rano. Dia taty ampitan-dranomasina taty efa manambady no nataony tompo batisany Fanahy Masina tamin'izako ny bebaka marina teo anatrehany. Dia tonga mihitsy ny Fanahy Masiny tompo nirotsaka tamiko. Aleluia, aleluia, tsara ny tompo. Satria teo aloha aho tsy nahalala. Vita ny batisa tany am-piangonana tanatin'ny rano, dia tsy nafantatra fa mbola nivezivezy teny ihany, nanao fadalana maro. Fa taty no nefa reraky ny fiainana, afaka inonao ny video manambara an'izany. No nefa reraky ny fiainana, zay vao nahatsapa ny fahamarinana, dia nibaboka ny valo teo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana lehibe indrindra ny fanain'Andriamanitra io, ary tokony ho ajaintsika. Tokony ho ajaintsika, ary tsy maintsy manana ny fanain'Andriamanitra isika zay tsika vao afaka anao ny asan'Andriamanitra. Fa raha tsy izany, dia tsy mpanompon'Andriamanitra isika. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Romana, i Paoly apôstôly dia manambara mihitsy momba ny amin'ny fanain'Andriamanitra. Misy verse vitsy fotsiny no ovakiko. Ahalalanao ny fahalebiazan'Andriamanitra ny amin'ny fanainy izay nomeny antsika. Ary ny fahalebiazan'ny fanain'Andriamanitra io tokony mila ajaintsika tanteraka izy. Romana 9:9 andao ny ovakitsika kely ny 7 aloha. Hoy ny tenin'ny tompo amin'ny anarany. Ovakiko amin'ny anarany Jesosy tompo. Dia midina ohatra amin'ny 9:10. Fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanain'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny any fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin' izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana any Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanainy izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Se ny 9:10. Zany ry havana, isika izany dia tsy ao amin'ny nofo. Tsy ao amin'ny nofo intsony, tsy mandeha araka ny nofo intsony, fa ao amin'ny fanahy. Raha ny fanain'Andriamanitra no mitoetra zany ao anatitsika. Ao anatitsika. Raha misy koa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Amen. Raha tsy manana ny fanahin'i Kristy zany ny olona anankiray dia tsy an'Andriamanitra, tsy an'i Kristy Jesosy. Raha tsy misy any Fanahy Masina ao anatinao zany dia tsisy an'i Kristy, tsisy an'Andriamanitra. Ry havana, ny fanahin'Andriamanitra io no nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ry havana, ny fanahin'i Kristy mitoetra ao anatitsika. Na dia maty aza ny nofo noho ny ota izany, ny nofontsika izany, dia fiainana kosa zany ny any fanahy noho ny fahamarinana. Satria marina ny fanahy. Ary Fanahy Masina dia Jesosy ihany, ary Andriamanitra ihany. Ary manambara ny tenin'Andriamanitra hoe, ary raha ny fanahiny izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty
amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Ny fanan'Andriamanitra izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty, io fanan'Andriamanitra io no amelona ny tena antsika mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatintsika. Izay le hoe ao anatintsika ny tompo. Ry havana, ny fanan'Andriamanitra dia lehibe indrindra. Eo amin'ny 4:4 ovakiko kely ihany koa. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy tarihiny fanan'Andriamanitra isika. Tsy maintsy raha zanak'Andriamanitra. Mila mandeha araka ny fanahy isika. Ary io fanahy masina io ihany koa, izy ihany koa no mamonjy antsika amin'ny fahalementsika 5:20 izany. Satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy hay tononina. Amen. Io fanan'Andriamanitra io zany no miasa ao anatintsika. Ny amin'ny fahalementsika izy zany no mamonjy antsika. Izy no mivavaka amin'ny alalantsika. Eo anatrehany iray izany. Vavaka izay tsy haintsika tononina, izy no miteny amin'ny alalantsika. Eo ihany koa ny vavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Satria izy no miresaka amin'Andriamanitra. Ary tonga any amin'Andriamanitra ny vavaka. Fa mila mitandrina isika. Misy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izay any Devoly sy any Satana. Mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika tompoko. Ary koa fandroana Devoly amin'ny fiteny tsy fantatra izay nahasitrana ny oroko teo ny eo ihany. Efa any amin'ny video efa nataoko efa ela izany video izany. Afaka enonao raha ohatra ka iaino ianao tompoko. Amen. Ry havana, ny fanahy masina dia izy mihitsy no lehibe indrindra. Izay no mahatonga any Jesosy ny teny. Ilay hoe ao amin'ny bokin'ny Marka 4:7-20 ilay hoe hoy ny teny ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika ho eloina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Amen. Ry havana, tsy azo ataony miteny ratsy ny fanahy masina. Jesosy mihitsy no niteny izany. Satria ny fanahiny iray, izy ilay nanomba tambonin'ny rano. Izy no mitondra izao rehetra izao. Izy ilay fahazavana ao anatintsika sy ahafahantsika mandeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Izy no tao anatin'ny Jesosy. Izy no nandrasan'ireo apôstôly tao amin'ny trano avo tamin'ny Jesosy lasa nakany an-danitra. Dia niteny Jesosy hoe miandrasa aloha. Niandry izy ireo nandray ny fanahy masina aloha. Izay vao afaka nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra. Ry havana, izay no mahatonga ny tompo miteny mihitsy fa raha miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy ahazo famelan-keloka mandrakizay ny olona izay miteny ratsy ny fanahin'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra ne io tompoko. Fanahy an'Andriamanitra. Lehibe indrindra io. Ka mila isika mitandrina mafy. Manaja an'Andriamanitra. Ary io fanan'Andriamanitra io ihany ilay tao anatin'ny Mari. Zay no hoe 3 Jesosy ihany no fanahy masina. Andriamanitra ihany no fanahy masina. Amen. Izay le hoe 3 fa iray.
ao amin'ny bokyny Matio toko voalohany no manambara ny amin'ny hoe ny fanahy masina no ao anaty kibony Maria. Ry havana, oka ianao no hamaky izany. 7:20. Aleo io ihany ovakintsika Matio toko voalohany 7:20. Hoy ny teny aho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izao no nahaterahany Jesosy Kristy rehefa nanaiky ho fofombadiny Josefa i Maria, reniny Jesosy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy raha tsy mbola nivady izy roa. Amen. Zay le izy. Ny fanahy masina no tao anaty kibony Maria. Izay no mahatonga antsika mila manaja tsara ny fanahy masina. Satria izy ihany koa ny riam-piandohana ao amin'ny bokyny Genesisy toko voalohany 2. Hoy ny teny ovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no teo ambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano. Amen. Aleluia, aleluia. Ry havana, mazava tsara. Ny fanahin'Andriamanitra no nanomba tambony rano. Io fanahin'io no apetrany ao amintsika. Ry havana, ary koa ny fanahin'Andriamanitra no napetrany tao anaty kibony Maria. Io fanahy masina io no miasa ao anatintsika tsirairay avy rehefa tena ao amin'ny Tompo isika. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Oka isika hitandrina mafy, anaja tanteraka ny fanahy masina. Mahereza Tompoko, mivavah mandrakariva, satria mila sakafo ny fanahy masina. Vakio ny tenin'Andriamanitra. Mila isika mandroaka devoly. Mila isika mandroso hatrany, mandra-patonga any an-danitra. Mijoro foana Tompoko, mba ho tafiditra ny lanitra ny. Ry havana, izay ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana, dia mbola miverina eto aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma Tompoko.